Miarabantsika rehetra indray tonga isoto anatin'izao fampalambavao faharoa fahitalavitry MATV izao. Asainay hatrany ianao naraka izany hatramin'ny farany santionany vaovao isany isongadina ary amin'izao alina izao mikasika ny gouvernemanta vaovao izay tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity tokoa ny gouvernemanta vaovao tarihan'ny Premier Ministre Kolo Roger. Gouvernemanta izay ahitana ministera telopolo efa nisy ireo ministra izay naneho hevitra kosa tamin'ity androany ity ary nampafantatra sady ny lahara-pahamehan'izy ireo makasika ny tontolo ara-kolontsaina indray kosa andro maneran-tany momba ny tsangam-bakoka na ny antsoina hoe monument androany isany hetsika anamariana an'izay izay karakarainy ministeran'ny kolontsaina sy ny vakoka avy hatrany erantsika dia iroso ao anatin'ireo lafim-baovao manasongadina ny sehatra ara-politika androany ary no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny gouvernemanta Kolo Roger ny zava-nisy teny amin'ny lapan'ny avolofo nandritra ny famoahana ny didim-panjakana manendry ny mikambana voalohany amin'ny gouvernemantan'ny Repoblika Fahefatra no nde hoentina amintsika ato anatin'ity sary voalohany ity. Gouvernemanta ahitana ministera telopolo ary sekretera-panjakana iray no natsanga filoham-pirenena nenga tamin'ny sosokevitry ny Prime Ministre. Ahitana vehivavy enina ao anatin'ity gouvernemanta vaovao ity ary jeneraly ao amin'ny tafika 3. Ministra ao anatin'ny gouvernemanta Kolo Roger sivy no efa nitana ministera teo aloha tao anatin'ny tetezamita farany teo ka ny efatra tao anatin'ny gouvernemanta Bersika ary ny efatra tao anatin'ny HT. Ministre d'État chargé de l'infrastructure, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, Monsieur Raoult. Ministre auprès de la présidence chargé de ressources stratégiques, Monsieur Barachai Joël Valérien. Ministre de la Défense nationale, Général de division Vacances Dominique Jean-Olivier. Ministre des Affaires étrangères, Madame Lazarfine Archou. Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame Ramandine Archou Noémie. Ministre des Finances et du Budget, Monsieur Zaftaroun Jean. Ministre de l'Économie et de la Planification, Général de division de la Béloison Irma. Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Marfal Sournanas Olivier. Ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé et des petites et moyennes entreprises, M. Jules-Étienne Roland. Ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Romain Roland. Ministre de la Santé publique, Monsieur le Premier ministre Paul Christophe Laurent Roger. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame Françoise de la Nère Marie Monique. Ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Abad Mbirien Paul. Ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Monsieur Horace Gatien. Ministre des Travaux publics, Monsieur Assir Yahoud Roland. Ministre de la Sécurité publique, Contrôleur général de police, Randy Sou Blaise Richard. Ministre de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts, Monsieur Raphaël Antenne. Ministre du Commerce et de la Consommation, Monsieur Raffiman Nasson. Ministre de l'Énergie, Monsieur Frédéric Richard. Ministre de l'Eau, Madame Daimanda Bénédicte Jolita. Ministre des Ressources halieutiques et de la Pêche, Monsieur Hamad. Ministre de l'Élevage et de la Protection animale, Monsieur Raymond Joseph Martin. Ministre des Transports et de la Météorologie, Monsieur Adéline Jacques Uric. Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, Monsieur Maharan Jean de Dieu. Ministre de la Population, de la Protection sociale et de la promotion de la femme, Madame Joas Rachou Éléonore. Ministre du Tourisme,
Monsieur Ansou Marcel Benjamin, ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies, Monsieur André Nevatek, ministre de la Communication, de l'Information et des Relations avec les institutions, Monsieur Pérouse Mahfoud Cyril, ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Léonéou Sansou Jean Anissé, ministre de l'Artisanat, de la Culture et des Patrimoines, Madame Lénassou Voinalarouille, secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense nationale chargé de la gendarmerie, général de division Paz Didier Gérard. Nosy rita amin'ny filoham-pirenena ny alohan'ny fanolorana ny anaram-pikambana eo anivon'ny gouvernemanta fa mila vokatra amin'ny vahoaka ary manana andraikitra mpandroso ny gouvernemanta. Naleo aza ny hevitra izay misy ireo dia mafisika fa atao vaindona rano fampandrosoana ara ekonomika sy ny fiveranana ara sosialy. Ady amin'ny fahantrana zao no ataontsika mila vokatra ny vahoaka. Maro ny maniantsy ianareo amin'ny avonanareo koa ampandroso ny firenena. Nojerena ireny tsy nisy tsy nojerena koa sanatria ny baba saingy voafetra ny toerana. Ny ariva teo nanomboka tamin'ny efatrorana nanatanteraky ny filan-kevitra minisitra voalohany gouvernemanta.